Fanomerabantsika tsirairay tonga eto amin'ny fandraisantsika ny ten'Andriamanitra amin'ity marainany alahady ity. Misaotran'Andriamanitra isika fa mbola nomeny ny famindrampony, ny fitiavany ary koa mbola asehony amintsika mandrakariva fa eto amintsika eto izy. Enderantsika ny mofinainan'io dia vavaka isika. Ny Tompo-Andriamanitra eo mbola mivelom-pisaoranao izay amin'ny tombonandro izay menao anain'io. Faly izay satria afaka miantso anao amin'izao marain'izao alohan'ny zavatra rehetra. Meo anay ny fahasotoana sy ny fikirizana ary amboleo anatiny mandrakariva ny fanantenana anao aminaran'i Jesosy. Amen. Teny mofinainantsika androany dia manay finoana miasa. Ilainao Filipiana 4:7 manao hoe ary mba ho hita ho aminy aho tsy manana ny fahamarinako izay avy amin'ny lalàna fa izay avy amin'ny finoanan'i Kristy dia ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny finoana. Amen. Zavatra anankiray ny mamaky sy mampianatra ny Baiboly. Ary zavatra anankiray hafa ihany koa ny manjakitra ao am-po ireo fitsipiny izay mitondra fiainana sy manamasina. Fa fahasoavana izay izy namonjenanareo amin'ny finoana. Tokony ho beazina ny saina noho izany mba hampiatra ny finoana fa tsy hikolokolo fisalasalana sy fiahiahiana ary fialonana. Manana fironana loatra ny hijery ny sakana ohatra ny tsy azo anina manko isika. Lesona sarotra ianarana ny mino amin'ireo teny fikasan'Andriamanitra sy ny mandroso ka tsy manaiky ho fehezin'ny toe-javatra. Mahasoa antsika zanak'Andriamanitra tsirairay anefa ary tokony ho atao ny mianatra n'izany lesona izany. Aoka isika ka mandrakariva ny fahasoavan'Andriamanitra satria nomena antsika ho an'ny fomba hahafaha manantona an'Andriamanitra izany. Ny finoana resahan'ny ten'Andriamanitra dia miantso ny hananana fiainana izay manao ny finoanan'i Kristy ho fitsipika velona mifehana azy. Sitrapon'Andriamanitra ny handravirarena ny finoanan'i Kristy amin'ny asa. Ampifandraisin'i Kristy amin'ireny asa ireny ny famonjena sy ny fiainana mandrakizay an'ireo izay mino. Ary amin'ny alalan'ny asa no izaran'ny tara-pahazavan'ny fahamarinana ho any amin'ny firenena sy ny olona rehetra. Izany ny vokatry ny fiasan'ny fanan'Andriamanitra. Aseho amin'ny teny sy ny asa mandrakariva ny finoana. Tera-bokatsoa ny finoana noho n'izy singa anankiray sarobidy eo amin'ny fiainana. Ny fiainana voavolavola amin'ny finoana dia ahitana rispo, hivoatra sy handroso mba hanaraka ny dia-tongotry Kristy. Nalain'ny fahamarinana avy tany amin'ny fadiam-baton'ny izao tontolo izao toy ny vato mirokoroko manko isika ary napetrany ho ao amin'ny trano fiasan'Andriamanitra. Izay tena mino marina ny Kristy ho mpamonjy manokana ny tenany dia atsapa ny asa izay ataon'ny fahamarinana ho azy. Miasa ny finoana izany olona izany. Tsy haitsika tokoa ny mamorona ny finoana. Tsy haitsika izany saingy azontsika atao ny miara-miasa amin'ny Kristy eo amin'ny alalan'ny fampiroboroboana, ny fitombon'ny finoana sy ny fandresena. Farany dia izao ny finoana izay miasa amin'ny fitiavana sy manadio fanahy no mitondra ny reto vokatry reto dia izao izany vokatry izany: fanetretena, faharetana, faharipo, fahamoram-panahy, fiadanana, fifaliana ary fankatoavana ny sitrapo. Ny rina dia mba ho tanteraka ao aminao tokoa izany ary arakaraky ny anaranao andian'i Kristy no hitoeranao amin'ny fahamarinana. Amen. Vavaka isika. Ny Tompo-Andriamanitra ho irenay tokoa izany voalaza rehetra izany mba ho anananay, ho tanteraka ao amin'ny fiainanay. Kanefa mba hatanteraka izany dia mila amin'ny finoana mitombo ao aminao izahay. Ampeo izay ny alalan'ny fanainao masina mba hitombo mandrakariva amin'ny fanarananao ka ny teo alohany ankehitriny dia ho tsara noho izany satria fantatray fa miay anay ny fomba manokana tokoa ianao. Aminaran'i Jesosy. Amen. Sarupi
miaro